tompony tompo te hiaona aminao a. Hitanao ny etaetako Andriamanitra. Fanahy masonao vangio manokana tsy aleto androany raha tsy hovainao ny fiainako, raha tsy atsanganao ny fiainako. Misaotra Andriamanitra ô, misaotra Jesosy a. Ilaiko ny fanatrehanao, tsy fombafomba, tsy fahazarana, tsy hoe lahady ny andro dia tsy maintsy tonga eto a, fa tonga eto a Jesosy satria tiako ianao, te hiaona aminao a. Ampahitao ny voninahitra aho a Jesosy, te ahitanao a, tsy te ahita pasteur a, tsy te ahita mpiara-mivavaka fa te ahitanao a. Ary rehefa eto ianao dia tsy miala maina, tsy maintsy miova ny fiainako. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity toeran'ity a. Ho tahian'Andriamanitra manokana ane isika tsiraray avy amin'ity androany ity. Dia faly miarabanao a raha voasambany vao tonga soa, raha voasambany ianao tonga eto amin'ity toeran'ity dia faly be zay a miaraba antsika tsiraray avy a. Ary manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Ary miaraba ihany koa antsika rehetra zay manaraka mivantana amin'ny Facebook a. Ho tahian'Andriamanitra manokana ane antsika tsiraray avy. Dia afaka mba tsofinao rano ve ny eo akaikinao a, dia tenena izy hoe hiaona amin'i Jesosy manokana ianao. Halleluja. Ndao tsika mba hitehaka mafy an'i Jesosy a. Faly milaza aminao fa eto Jesosy androany. Izy no ivony izao fotoana izao a. Satria hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe naiza naiza hozy izy angonany roa na telo amin'ny anarako dia eo ampovoany aho. Faly izay milaza aminao fa eto ampovoantsika eto Jesosy. Ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo a, ka aoka ho feno fanajana azy ianao. Fantatrao ve fa raha manatrika antsika ny filoham-pirenena dia hanaja anazy fantatra ianao? Dia mihoatra lavitra noho ny filoham-pirenena sy ny manam-boninahitra, manatrika antsika eto ilay Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompony tompo, manatrika antsika eto amin'izao fotoana izao. Dia aoka mba ho tena feno fanajana azy ianao a, ao anatin'ny fahanginana, ao anatin'ny fianonana azy a, satria miteny amintsika izy. Ny toriteny tsy hoe pasteur, tsy hoe sermona fa Andriamanitra miteny amintsika manokana. Ka ny jiro moa zany tapaka fa natapaka ary ny jiro a, dia hozy izy le pasteur naman'izay hoe ny jiro mety tapaky. Maheno ve ny anariana any amin'izao fotoana izao? Raha maheno nareo dia ho fafay ny tananareo hoe azafady. Saotra tompoko. Misy fotoana lehibe androany satria amin'ny fotoana ihany koa ahafahantsika mandray tanana andreo namantsika izay vita batisa tamin'ilay andidy hoe paka teo a. Afaka mitsangana nareo dimy mianaka mba hitehaka mafy ho an'izy ireo tsika. Fandraisan-tanana ho an'izy ireo a, ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo a ato amin'ny fiangonana afaka mipetraka ianareo a. Ka ny fandehan'ny fotoanantsika zany androany a, andre afatra isika dia avy eo andray tanana andreo namantsika ireo. Dia avy eo andray fanasan'ny tompo ihany koa tsika. Dia mino zay fa hiteny aminao manokana Andriamanitra androany. Amen ve? Midikany hoe amen dia ho tanteraka tokoa ane izany. Akipio ary masonofinao dia hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra, faly ny fonay fa nentinao eto amin'ity toeran'ity zay. Nentinao eto zay satria tena tianay tokoa ianao ary zavatra azonay antoka dia tsy misy miala maina zany a, eo amin'ny fanatrehanao. Niza Jesosy tonga eto amin'ity toeran'ity a, niza manaraka mivantana dia ho vanginao manokana
ary teny amin'ny manokana ianao androany. Dia androany Andriamanitra dia irao manokana ny fanamasinao ampianatra anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra Jesosy fa na dia teny anankiray monja aza dia ampianangana ny fiainanay tsiraray avy sy ny hoavinay iray manontolo. Misaotra Tompo fa afaka hanompo anao eto izahay dia tonga eto izay hitady an'Andriamanitra androany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Ieny toro-tenitsika androany ka manasa anao mba tena hoe ho attentif tsara, tena ieny tsara satria ao anatin'ny toro-teny dia Andriamanitra miteny aminao. Afaka hatsanganao ve ny tanako dia teneny miteny amiko Jesosy androany. Tenenonao androany dia hanova ny fiainanao ray manontolo ary hanangana ny fiainanao. Ny loha hevintsika androany dia izao hoe miorena tsara aiza miova. Afaka tenenao ve ny eo akaikinao hoe miorena tsara ary aiza miova. Vakitsika ny Koritiana voalohany toko 5:10 ny 5:7-10. Koritiana voalohany toko 5:10 dia ny 5:7-10. Dia izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ny rahalahy malala dia miorena tsara toy izy ny toro-teny aiza miova. Afaka tenenao ve ny eo akaikinao miorena tsara dia aiza miova. Ary ahoana izy ny ten'Andriamanitra ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Satria tsy fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ny teboka raisitsika zany androany dia araka ty ten'Andriamanitra ity hoe miorena tsara aiza miova. Raha jerentsika io teny io dia ohatry ny hoe teny kely io amin'ny Baiboly, subtile kely. Fa tena nakasika ana manokana hoe rehefa nangataka tamin'Andriamanitra hoe inona ny zavatra zaraina androany. Ahoana izy ny ten'Andriamanitra teo miorena tsara ary aiza miova. Mifamatotra zany ny fiorenana sy ny fiovana. Ny fiorenana tsara dia mitaky fiainana tsy miovaova. Ny fiorenana tsara ihany koa dia mitaky toe-tsaina tsy miovaova. Ary ny fiorenana tsara dia mitaky fifandraisana amin'Andriamanitra tsy miova. Ka ny fiainana tsy miovaova zany dia mitaky fiorenana. Ny zava-doza ny fiainan'olona anankiray rehefa manomboka misy fiovana eo amin'ny fiainany ary anovana azy zany, animba ny avenirany sy animba ny hoaviny. Ka ny fiovana ihany koa nefa na hoe ny fivoarana dia tsy maintsy isy fivoarana ihany koa ny hoaviny zany olona zany rehefa mivoatra izy amin'ny fiainana. Ka raha ny fiainako zany miova amin'ny fahatsarana dia hatsara ihany koa ny hoaviko. Satria tsika rehetrarehetra ireo dia possible hiova daholo. Possible hiova tsika. Geteny fiovana daholo tsika. Miala tsiny amin'izay fiteny hoe gety izay ahoana iza nefa ny getenin'olo. Marary ilay voagety sa tsy marary? Ary rehefa tsy mitandrina tsiraray avy ireo fiovana te higety anao dia rehefa voagety anao dia maninona ny olona rehefa voagety? Fanina. Vao miova ianao dia misy zavatra miova be dia be ny fiainanao sy ny hoavinao. Eno tsara
amin'ny fotoana miova ny fanompon'olona anankiray an'Andriamanitra dia miova no avin'ny ray manontolo. Ary hatramin'ny fidiram-bola io dia misy fiantraikany. Mety mitentsika hoe fa maninona mivavaka. Miferitreretan'olona le mivavaka dia ohatrany hoe olona tsisy atao. Satria rehefa paherezina ny olona anankiray hoe tonga avy mivavaka dia hozy izy hoe pastera tena mbola sahirana be aho. Teny aminao aho hoe impiry moa tsy ho sahirana amin'ny fiainana. Fa sahirana foana amin'ny fiainana. Misy sary anankiray izay na tonga sainana be le sary. Misy sarina zaza kely dia hozy izy le soratra hoe mbola zaza loatra raha hivavaka. Dia ny tanora indray izy dia hoe mbola tanora loatra raha hivavaka fa aleo lehibe. Dia efa lehibe indray dia hoe sahirana loatra mitady vola sy mamelombady aman-janaka fa mbola tsy manana fotoana hivavahana. Dia misy sarin'olona anankiray mihitsy ny ary moa manenjika vola ary ny afarany any anaty antsana dia avy eo maty izy rehefa avy eo. Izany hoe efa ao am-pasana indray izy dia misy soratra hoe taraiky loatra raha hivavaka. Ka mifantaniana mipetraka dia zao hoe sao dia mangata-kanjo lava ianao hoe aleo aloha rapitsy vao hivavaka, aleo aloha rapitsy vao hanomana ny mandrakizay. Fa zao fahavelomanao zao ary misy antony matoa ianao no entin'Andriamanitra eto amin'ity fiangonana ity. Tsy hoe ato akory ny fiangonana tsara indrindra. Tsy hoe ato akory ny fiangonana tonga lafatra indrindra ny fiangonana rehetra. Fa zao fiangonana zao dia karazana samby fiara hitondra antsika ho any an-danitra. Satria maninona moa nasiana ny fiangonana afaka atao nge samy any an-trano daholo mivavaka e. Saonao izy nareo? Tonga dia ao an-trano fotsiny mivavaka dia amin'izao koa moa efa misy ny télé dia efa misy mitory-teny ao amin'ny télé dia efa vita. Fa maninona moa Baiboly miteny hoe miorena tsara, mila miorina zany ianao. Ary mila manaiky ambolena ianao. Ianao eto raha ohatra hoe maro amintsika moa zany ny vahiny. Misy amintsika mety efa manana fiangonana dia te hiteny aminao ny Baiboly androany miorena tsara aza miova ny fiangonana misy ianao any. Amen. Fa raha misy amintsika eto tsy mbola piditra am-piangonana mihitsiny raha tsy isaky ny Krismasy dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe miorena tsara ianao ary aza miova. Aoka zany zasy ianao tena iorina tsara satria tsika rehetra reo possible iova daholo. Zany mahatonga anay tena matahotra mafy mihitsy ary miezaka ny tsy iova amin'ny fanompoana. Be dia be ny zavatra te hisitina antsika iova amin'ny fanompoana ary jerefo tsara ny eo akaikinao io e. Zavatra ataony eo akaikinao io dia mahatonga anao tsy hivavaka tsony. Satria nahoana mety mba voan'ny sery izy dia nyhevona dia mipitika aminao le fandehany. Sady le fandehany amin'io mba hoe mba pitika ohatran'iny fa tonga dia ray tanana. Fa zay fotsiny dia ahatonga ny olona anankiray efa tsy hivavaka intsony. Fona tompoko, misy olona anankiray izay tsy te ho any am-piangonana intsony izy hivavaka satria inona ny antony? Nisy fahoriana atao amin'zareo dia mba nangataka vatapaty tany am-piangonana dia tsy nahazo. Dia inona tonga anazy tsy mivavaka intsony? Asa hoe kesika fotsiny amboariny e. Za zany te hiteny aminao hoe be dia be ny zavatra tena ahatonga antsika tsy orina tsara. Ary zavatra tsy mahafinaritra foantsika, ahita zavatra tsy mahafinaritra foantsika ary indraindray tsika moa zany manao an'izay interprétation diso zay. Mety hoe misy zavatra nanahira-tsaina anazy dia mety hoe tsy afaka ny araba le mpiara-mivavaka. Mety hoe tsy nahita izy fa tena mety hoe niasa aloha izy hoe anahoana zany ny hofatrano rapitso. Dia mety hoe tsy taferabanao izy. Dia iny dia efa tonga anazy tsy orina. Fa androany dia miteny amintsika amin'ny Baiboly hoe miorena tsara aza miova. Ampaherezina eo akaikinao miorena tsara hoe aza miova.
Zany mahatonga anay tena hoe miezaka mihitsy satria possible na dia pasteur ary dia iova amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa tena zava-doza ny fiovana. Teneno eo akaikinao zava-doza ny fiovana hoe eno tsara rehefa ianao zay manomboka tara 10 minitra niova ianao zay sa tsy niova? Rehefa manomboka tara 10 minitra dia niova sa tsy niova? Rehefa manomboka tsy tonga vavaka lahady maraina niova sa tsy niova? Dia hitanareo rehefa miova ny olona dia lasa ohatry ny hoe tsy maninona na dia tsy mivavaka ary, tsy maninona na dia tsy mivavaka lahady hariva ary, tsy maninona efa manomboka miova zay. Dia hozy nefa ny ten'Andriamanitra hoe miorena tsara ary aza miova. Raha ny fiainako zany miova, ny fanompoka an'Andriamanitra lasa miova, lasa kamo, lasa variana satria ny zavatra tsy nahafinaritra anahy nataon'ny pasteur, ny zavatra tsy nahafinaritra anahy nataon'ny diakona ao am-piangonana. Dia rehefa manomboka manao an'izay dia hanomboka iova, dia tena hiteny aminao fa hisy fiantraikany hatramin'ny ho aviko zany. Zay mahatonga ana miteny hoe tsika rehetrarehetra ireo possible iova daholo. Fa vao miova ianao dia misy zavatra be dia be miova. Mba hampitandremo kely ny ao akaikinao hoe tandreno ny fiovana hoe fa zava-toza. Mampahery anareo 5 anadahy reto tandremo ny fiovana fa zava-toza. Ame ohatra antsika raha misy telefona anankiray zao 20% le telefona dia nichargenao adiny 2 dia mbola 20% any niova sa tsy niova le batterie an'le telefona? Ahoana? Mbola 20% any? Lasa nanina zany le telefona, le batterie lasa niova ny ratsy. Ahoana amin'izay natao rehefa niova 20% le batterie, rehefa tsy nentin'ny charge intsony, atao ahoana zany batterie an'le telefona? Esorina dia soloina vaovao. Dia be ny olona efa lasa miova. Tsy manana, hitanareo natiorantsika tsy manana etaeta ara-panahy zany. Zay natiorantsika. Tsy tia zava-panahy zany. Tena mifona tompoko tsy misy na dia anankiray reto tia zava-panahy. Ary zany natiorantsika taloha. Fa rehefa mba nanomboka nandray an'i Jesosy sika dia izy namboly natiora vaovao anatsika lasa mba hoe tia fivavahana zany. Tokony hiova tahaka an'izay zany zasy ianao, lasa tia zava-panahy, tia mamonjy fotoam-bavaka. Za tena miteny aminao, tokony ho tia mamonjy fotoam-bavaka ianao, tokony ho tia midera an'Andriamanitra ianao. Fa tsika tambola tsy nahalala an'Andriamanitra, nanira tiantsika ary oentsikilainsy. Tsy mahazo aina mihitsy io raha tsy alefa mafy be hatramin'ny farany, ary mahagaga mihitsy sika taloha tena mahafinaritra mihitsy. Rehefa eno hira tsy mba hoe enonao rery samy rery eo le izy fa ny ray tanàna maheno daholo. Miaraka an'le hira oentsikilainsy. Miaraka ny dainsa, soka dainsa. Fa rehefa manomboka nandray an'i Jesosy ianao dia misy fiovana ao anatinao, lasa mety io zany tsy misy lalàna hoe tsy maintsy zao any ny hira tsy maintsy enonao, tsy maintsy zao any tsy maintsy ataonao. Fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia le fanahy masina ao anatinao mampirisika anao ho tia zava-panahy. Dia izay amin'izay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe miorena tsara. Ampaherezina eo akaikinao miorena tsara hoe aza miova. Iverina amin'le batterie ana telefona teo tsika hoe efa niova le batterie, efa lasa tsy mety misarja intsony efa niova be dia soloinao le batterie. Fa mahagaga nefa ny olona rehefa miova ny fiainam-panahiny, efa tsy mivavaka mandritry ny herintaona, tsy mivavaka fa inona natao ohatry ny omby mijely flora fotsiny ao atra. Inona natao rehefa lahady? Mitonaka ao an-trano fotsiny.
manam-potoana izy a de efa miova be le fiainam-panahy nefany a ohatrany hoe normal be le izy. Za tena miteny hoe ny olana isy foana, ato am-piangonana isy olana foana, rehefa tonga any an-danitra tsika vao tsisy olana zany. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra afaka manatrika an'izany, ary zany mahatonga anay tena teneniko anareo a, za mijoro eto zao tena vizaka, afaka manao excuse mihitsy ny tena aleo aloha tsy asiana fotoam-bavaka fa vizaka e. Fa na vizaka ary de tsy manana droit hisy excuse mihitsy ny alatsiny hoe ialaotsiny ao fiangonana fa tsy asiana fotoam-bavaka androany fa vizaka. Fa be de be ny olona vao vizaka kely de efa maninona, mbo tsy miteny eo indray nareo a. Tsy manana droit iovy ianao, tenena eo akaikinao tsy manana droit iovy ianao hoe ianao zao tonga eto a de tokony tsy manana droit ny iovy ianao. Zay nge le tena Andriamanitra miorena tsara, aiza miova tsy hoe ohatran'ny leobe a mahita ny anina de aleo a tsy hivavaka tsony. Fantaniana mipetraka de zao, raha mba aleo moa zany Jesosy, raha mba aleo moa zany Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, ohatran'ny leobe a mamaly vavaka ny diva ty ray ty ohatrany tsy tonga vavaka mihitsy ny diva manam-potoana io de lozan'io misalege eraky ny tanàna fotsiny, ohatran'ny leobe a mean'io fofonaina. Raha Andriamanitra moa zany ny ova, efa tsisy tetitsika na de anankiray ary. Tena tehiteny aminao a, efa impiritsika ny ova fa Andriamanitra tsy ny ova mihitsy ny fitiavana itsika. Andriamanitra tsy ohatrantsika olombelona, ny atsika ny olona manome vola atsika ihany ny tiatsika. Zay sa tsy zay e? Reny olona manolotolotra atsika reny tena tiatsika mihitsy reny, fa reny olona tsy manolotra ihany izy falaky natolony anao a, tiatsika sa tsy tiatsika. Fa impiry moa zany tsika nanome lagy an'Andriamanitra, fa tsy niova mihitsy izy. Tsika vao misy fotoana vao kamokamo kely de aleo aloha rangaha tsy handeha fa ohatra ny tahanavy azy zany. Hoy izy Andriamanitra ohatran'ny leobe a mamaly vavaka an'io fa aleo aloha vitaina kely ny aminazy. Raha ny atsika tena teneniko anao, misy miteny hoe tsy mila, misy olona miteny hoe tsy mila an'Andriamanitra ho ny fiainany. Misy olona anankiray zay hoe atea tsy mino an'Andriamanitra izy, de hoy izy aho hoe mbola tsy nihaona tamin'Andriamanitra ianao, fa nahita an'le Andriamanitra ny foron'olombelona fotsiny izy, fa tsy tena nihaona tamin'Andriamanitra. Fa raha tena mihaona amin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao. Zay tena resy lahatra azo tsapaitanana mihitsy ny hoe tena misy Andriamanitra. Zay tena tehiteny aminao hoe ato amin'izao fiangonana zao Andriamanitra. Tsy herina pasteur ny mahatonga fiangonana ohatr'izao fa herin'Andriamanitra. Herintaona mahery teo tsika ny tato, herintaona mahery zao fiangonana zao, fa tena hita hoe misy tanan'Andriamanitra mamatsy an'izao fiangonana zao. Halleluja. Tena zay moa zany de tena hoe miondrika amin'ny tany sy mandohalika miankohaka amin'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fitahiny sy ny fitantanany. Tena herintaona sy tapany mahery kely teo zay ny tato a, ny andohanay tato a, bafla nindramina anankiray de micro nindramina, de le bafla io ary nahazo avatra hoe averiny se io amin'ny herinandro fa ilainay, androany ihany io ny afaka ampiasainy se, tsisy nininona. Fa tena teneniko anareo a, fa tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina nanomezan'Andriamanitra an'izao fitaovana zao. Halleluja. Tena teneniko anareo hoe rehefa miasa Andriamanitra tsy misy mahasakana. Tena be de be ny zavatra ny lalova. Misy fahitapo-tia manokana ataon'Andriamanitra. Hitsorovavolombelona anareo kely a, nanontany atao amin'ny Facebook tao clavier ohatry ny tia mahitsy, de nanontany tao hoe prie s'il vous plaît
nantany vidiny tao hoe ohatrinany io fa dia nisy olona namaly teo ambany teo. Misy aty aminay fa omeko anao fotsiny. Ianao manontany vidin'entana, misy olona manome anao fotsiny. Dia nisy namaly teo ambany teo mba omeko zay dia mememo izy. Dia niresaka amin'izay zay sy ilay olona tao anatin'ny hafatra miafina. Dia hozy izy ilay olona hoe misy clavier hozy izy aty mipetraka fotsiny fa omeko anao. Ilay olona any France nipetraka. Dia zao omeko anareo fotsiny ilay clavier fa nareo no miantoka amin'ny freiny. Tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, tonga ilay clavier tamin'ny fotoana nahatongavan'ilay clavier 1,200,000 ariary ny frais an'ilay clavier avy any en France tonga aty. Tonga ilay clavier voaloha ny vidin'ilay clavier feno ilay vola tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Halleluja! Miaraka tamin'iny clavier iny nahazo an'ity batterie ity koa zahay 1,500,000 ariary ny vidin'io batterie io samy miaraka azo ireo anankiroa ireo. Andriamanitra mamatsy amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Za tena teteny amintsika hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Voaingana zao zay nomen'Andriamanitra ny reto bafily reto. Hitanareo ve faneniny teo? Efa nisy teknisianina amin'izay teo. Ary iny koa ary mbola fahitako ity raha manao kalazina son zany angalana ingénieur de son. Dia tena miteny aminao fa amina million d'ariary ny karama. Fa iny lehilahy iny ingénieur de son mifampiresaka anahy tamin'ny herinandro. Tsy maninona pasteur fa ataoko fanatitra. Tsy mandoa nareo na ny ariary ary fa ataoko ny kalaziny son rehetrarehetra ao am-piangonana. Enareo ve fa niova mihitsy ny feoana ny son antsika tato am-piangonana? Tena ireo bafily ireo tena teneniko anareo. Nantanan'ireo zay tao amin'ny ho an' Jesosy ny voninahitra 20 millions ny vidin'ireo amin'ny dadafara. Fa nefa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy nireo bafily ireo. Zany tehaka mafy an' Jesosy sika ho azy ny voninahitra. Tsisy rehareany zany fa Jesosy ny rehare satria Jesosy zany miprofo hoe ato amin'izao fiangonana izao Andriamanitra. Nisy madama zay tafiaraka tamina tamin'ny tany am-pianarana tamin'ny talata teo. Dia hozy izy hoe tadidiny ozy izy za tambola kely, tadidiko ozy izy ianao tambola kely fa misy pasteur zany miteny hoe satria papanay mantsy papanay sy nenay pasteur dia misy fivorian'ny pasteur foana any an-trano. Dia rehefa mifankahitana ireo pasteur ireo dia hozy izy hoe ianao manao pasteur rehefa lehibe. Dia za tena mandà mihitsy hoe za tsy hanao pasteur zany. Fa hozy izy ny asan'Andriamanitra hitondran'Andriamanitra anareo izy dia manambara fa misy antson'Andriamanitra ao aminao. Teny joroako vavolombelona anazy zany hozy izy dia manambara fa misy antson'Andriamanitra ao aminareo. Andriamanitra ny antso anareo. Za zany tena miteny aminareo tena velona Jesosy ary misy Andriamanitra ary azo sapaitanana mihitsy zany fisin'Andriamanitra zany. Te hiteny aminao hoe Andriamanitra te hitahany fiainanao, te hanangana ny fiainanao izy. Fa zao mila miona amin'ny Jesosy ianao, atolory an' Jesosy ny fiainanao, fa te hanangana ny fiainanao izy. Indraindray tsika mitebiteby, miasa saina, fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe hozy izy ny tenin' Jesosy manatona amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Misy be deabe ny amintsika mitady fitsaharana amin'ny zavatra be deabe eto amin'izao tontolo izao, tsy ahita fitsahara amintsika. Misy fotoana ianao mitaitaina, mitebiteby fa tsy ahita fitsaharana hafa tsika fa tsy ao amin'i Jesosy rery ihany. Maro amintsika reto mitady fiainana, tsy any amin'ny fisotroana sy ny fifohana sy ny any amin'ny fijangajangana no ahitana fiainana, tsy any amin'ny zavatra materiala ny fiainana, fa Jesosy le fiainana. Hozy izy Jesosy hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zao hozy izy ny tenin' Jesosy ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, fa za avy mba hanananareo fiainana dia fiainana be dia be. Maro amintsika eto mitady fiainana,
teteny aminao a tsisy fiainana eto amin'izao tontolo izao. Fantatrareo ve fa ao anatintsika ao misy fahabangana? Ary io fahabangana io dia zahantsika fiainona amina zavatra hafa. Izany mahatonga ny olona ary io fahabangana io araka ny fandinihana dia mitovy amin'ny forman'Andriamanitra io fahabangana ao anatintsika io. Dia indray andro nisy vehivavy anankiray natsaka teo amin'ny fatsakana. Rehefa natsaka teo amin'ny fatsakana io vehivavy io a dia hozy izy Jesosy taminazy hoe hozy izy Jesosy taminazy hoe miorano ao sotroko. Dia raha amin'ny kolotsaina zany a dia kolotsaina zareo jiosy dia ny jiosy a sy ny sonemita dia tsy manana tsy afaka mifampiresaka, tsy afaka mifampiraharaha. Fa Jesosy niresaka tamin'ny vehivavy io. Dia hozy izy Jesosy hoe miorano ao izy hosotroko. Miorano ao sotroko. Dia hozy izy niteny Jesosy hoe za hozy izy manana an'ilay ony rano velona izay misotro anao hozy izy a dia tsy angetaeta mandrakizay. Dia nitenen'i Jesosy amin'izay, ianao hozy izy raha vehivavy a le fandimy miaraka aminao ao tsy vadinao fa vadin'olona. Satria nahoana nahatonga Jesosy niteny an'izany resaka loharaha amin'izany? Io vehivavy miaraka ny Zorza dia lasa feno le ato rehefa miaraka amin'le papasosy anankiray iny a. Dia hozy izy Jesosy hoe le miaraka aminao fandiminy ao mbola tsy izy le ao fa mbola vadin'olona. Dia hozy izy hoe tena mpaminany mihitsy. Dia raha tena izay misotro ny rano kosa izy Jesosy a dia tsy angetaeta mandrakizay. Teny aminao a misy olona zao mieritreritra hoe fisotroana rehefa misotro toaka izy dia feno le banga ao anatiny. Fa na hisotro rano eraky ny barika ary ianao a tsy ho feno mihitsy na hisotro toaka eraky ny barika ary feno sa tsy feno io. Na hifoka sigara 4 paquet ary ianao, paquet moa zany filazandre, tsy ho mety ho feno mihitsy io fahabangana io. Fa Jesosy rery ny afaka meno mibanga ao amin'ny fiainanao. Ianao le mitady fiainana io Jesosy afaka mime fiainana ao anao. Za hozy izy nitenin'i Jesosy avy mba hanananao a fiainana dia fiainana be dia be. Misy olona mieritreritra hoe ohatra le vehivavy teo hoe miaraka amina vehivavy miaraka amina lehilahy be dia be sy vadin'olona dia miantana. Fa rehefa misotro an'le rano avy amin'i Jesosy izy dia tsy nangetaeta mandrakizay. Andriamanitra ny hitanao manokana. Minao hisafidy le fiainana ianao matsapa misy fahabangana ao anatinao io, tsy afaka menao io fahabangana ao anatinao io na vola eraky ny trano ary. Za tena miteny aminao ilaina ny vola fa tsy mahasambatra ny vola. Misy zao mieritreritra hoe sambatra be raha ana fa manambady. Sambatra be ny fieritreretin'olona izany fahasambarana izany hoe manana fiara be dia be dia manana orinasa be dia be dia manana trano be. Tena ilaina izany fa tsy mahasambatra. Fa ny fananana an'i Jesosy ihany no mahasambatra. Androany raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao a dia raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Miara aminy ary lanio miaraka aminy ny andronao. Aiza hoe isaky ny fotoana manokana ihany vao mankaty am-piangonana fa amboary ny fotoananao dia raha manana fiangonana ianao dia tongava amin'izay manomboka milahady any amin'ny fiangonana misy ianao any. Fa raha tsy manana fiangonana ianao dia malalaka ny varavara. Tsika koa tsy ohatry ny ranony koa ka tonga namana vao mavomavo. Fa bienvenue ianao. Alléluia. Raha ohatra hoe vony ianao hiaraka nompiaraka aminay dia tsika koa tsy miavina izany. Maleo fanahy sady tsy miavina am-po. Fa tonga soa ianao. Fa raha manana ny fiangonanao ianao dia miorena tsara. Fa raha ianao tsy mivavaka mihitsy dia tongava miaraka aminay eto.
tena mila mangataka amin'Andriamanitra zany tsika mba hiorina tsara. Fa zay teneniko hoe raha mba niova moa Jesosy dia nanahoana ny fiainantsika. Donc vakitsika ny Isaia Isaia efatra Isaia toko fa 9:7 dia ny 7 Isaia 9:7 ny 7 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia mandra-pahanitrareo azy dia tsy miova. Maninona hoy ny Andriamanitra? Na dia mandra-pahainona antsika? Na dia mandra-pahanitrareo dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao no isahirana mitondra anareo. Halleluja. Teny aminao zany na dia miovaova ary ianao. Efa impiry zay tsika niova zay hoe hivavaka tsy hivavaka, hivavaka tsy hivavaka. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe na dia mandra-pahanitrareo ary izy dia tsy miova. Ary na dia mandra-pahafotsy ny volonareo ary izy dia zaho isahirana ho anareo. Halleluja. Tsika zany miova miantra. Tamin'ny talaty nisy lehilahy anankiray zay mifanenana fatako tsara ianao hoe zanak'izany Paul hozy mbola kely ohatrin'iny ianao dia miferitreretina ianao mbola kely ohatrin'iny foana na ohatr'izao ary. Dia hozy izy le madama ny zanany ane efa anankiefatra ary izy zany niazakazaka be. Miferitreretan'olona hoe le tamin'ny ianao mbola kely le mbola pakalely iny dia zao ianao dia mbola pakalely foana na dia efa niteraka efatra ary. Fa tsika miova za tsika pakalely dia melehibe dia miantra fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy miova. Ny fitiavany ianao tsy miova. Tsy miankina ny zavatra nataonao hoe nanao zavatra tsaratsara ianao dia fa ninona vitanao. Mety hiteny ianao hoe za ve tian'Andriamanitra pastera fa za nge tena olona tena tian'Andriamanitra ianao amin'ny maha-izy ianao. Ary raha tonga eto ianao dia tonga avy ianao amin'ny aiza manisy masika raha tonga eto fa tonga avy amin'ny maha-izy ianao. Tsy hoe tonga eto zany dia mbody apetraka le masika mbody tsara fanahy kely sy le fa rehefa tonga any an-trano dia esorina amin'izay le masika mbody le mitsikitsiky iny dia esorina tezitra amin'izay iny. Voavazavaza daholo ty ramatoa, voavazavaza daholo ny ao an-trano. Fa tonga avy amin'ny maha-izy ianao fa hanangana anao Jesosy. Hanovanao Jesosy. Halleluja. Tena hozy izy na dia mandra-pahanitrareo azy dia tsy miova ary mandra-pahafotsy ny volonareo izao isahirana ho anareo. Zany mahatonga antsika mila miorina tsara. Iza mba tiany Andriamanitra ny isahirana ho azy. Tena tsika dia tena arabaky teny mihitsy. Tsika dia tena misahirana arabaky teny amin'ny fiainantsika. Rehefa ianao zany misahirana manompo an'Andriamanitra dia Andriamanitra no isahirana ho anao. Tena mankasitraka antsika ny amin'ny fahatongavana eto. Iza zao mahatsapa hoe tena nisahirana mihitsy nisy tonga taty andro dia miomana fa isahirana ho anao koa Andriamanitra. Mandra-pahafotsy ny volonareo dia izao no mitondra anareo sy isahirana ho anareo. Manomboka androany aiza misahirana amin'ny fiainanao ianao. Miasa mafy. Fa Andriamanitra mihitsy no isahirana ho anao. Manomboka androany zany tsisy amintsika reto tokony hoe tsy hanam-potoana hanompoana an'Andriamanitra hoe sahirana be mbola sahirana be mbola mitady. Omen'Andriamanitra alatsinainy hatramin'ny sabotsy ianao hitadiavana. Afaka mitady ianao. Fa rehefa lahady mba andao hoe ndao tsika isahirana hanompo an'Andriamanitra. Fa rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra no misahirana ho antsika. Tsara miaraka amin'Andriamanitra mandra-pahafotsy ny volonao zany dia tsy miova mihitsy ny Andriamanitra. Tianao foana izy. Ary zao ny tena fitiavana hozy izy ny tena Andriamanitra. Tsy ny tiavantsika an'Andriamanitra fa ny tiavany antsika. Fony mbola mpanoty tsika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Mbola mpanoty ianao dia efa tian'Andriamanitra. Alao zany azava ny resaka. Tsy ny andro ianao efa masina be Andriamanitra vao tianao
fa fonitsika mbola tena tsika rehetrarehetra samy manana ny tantarany daholo a fa na dia tao anatin'ny fahadalana sy ny fahotana ary ianao dia tian'Andriamanitra teny aminao Andriamanitra dia tia ny mpanota fa Andriamanitra tsy tia fahotana. Zay zany tena vavolombelona zany mihitsy ny hoe tena olona tsisy ilaivana azy fa natsangan'Andriamanitra. Le Andriamanitra ivavahantsika tokony hajaintsika, tokony hanolorantsika fotoana, nefa ntsika ny olana lasa miovotsika satria sahirana amin'ny fiainana dia lasa tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga any amin'ny teny hoe ny fiovana dia zava-doza ho amin'ny ho avy. Teneny eo akaikinao ny fiovanao hoe dia zava-doza ho amin'ny ho avinao. Le changement est un danger pour notre avenir. Raha vao miova zany ianao amin'ny fanompona, teny aminareo rehefa nanompo ianao hatramin'izay ka nanomboka any niova, le fanomponao dia andao hiverina hiova tsaratsara kokoa. Mila manao remise en question ny tenantsika zany tsika tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Satria ny changement dia miantso changement, ny fiovana dia miantso fiovana. Afaka verentsika ve zay rehetrarehetra zay teny zay, ny fiovana dia miantso fiovana. Manisa telo dia miaraka amin'ny teny amin'izay daholo tsika ny fiovana. Ny ao am-ponay dia mba tianay ho asoavin'Andriamanitra mandrakizay ianao. Hitanareo be dia be ny olona tsy manaja mpanompon'Andriamanitra, tsy manaja pasteur, tsy manaja ny pasteur akory tsy hoe olona tsara noho itsika na olona mendrika noho itsika, fa be dia be ny olona tsy manaja mpanompon'Andriamanitra. Mieritreritra izy hoe ty olo ty ohatran'ny zavikeliko ty, na ty olo ty ohatran'ny zanako, na ty olo ty ray promotion aminay dia tsy hajaina. Fa ny pasteur tsy hoe olona manokana fa olona nametran'Andriamanitra fahasoavana manokana. Ary tsy safidinay ny anao pasteur zany, fa antson'Andriamanitra le izy, dia satria Andriamanitra ny antso dia mila mamary le antso zay. Fa be dia be ny olona tsy manana fanajana mpanompon'Andriamanitra intsony. Ka na ny fanompona na ny lafim-piainana andavanandro rehefa miova io dia miova daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka ny olona miova zany dia tsy stable mihitsy. Za tena miteny aminao raha misy olona tonga eto ka tsy stable mihitsy ny fiainam-panahinao fa mbola ohatrany hoe mandeha amin'ny fihetsem-po eny ianao, na mandeha hoe rehefa misy fotoana malalaka dia tonga sy nohatra zany. Miantso instabilité ny fiovana. Enonareo tsara? Miantso instabilité amin'ny finance, amin'ny fiainana andavanandro. Ny fiovana ara-panahy zany dia misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola atsika. Ianao zany raha mahatsapa hoe manomboka ohatrany sahiran-kirana amin'ilay fidiram-bola dia jerevo loha ny ara-panahinao. Fa rehefa tsy stable ny ara-panahinao dia tsy stable ihany koa ny fidiram-bolanao sy ny lafim-piainana rehetrarehetra. Ary ny olona anankiray tsy miovaova ho azy izy raha tsy misy antony. Ka na ny fanajana ary efa lasa tsy manaja intsony. Aiza raha passé. Zany mahatonga antsika hoe rehefa pasteur na iza dia mila hajaina foana ny mpanompon'Andriamanitra. Fa ny fiovana dia miantso tsy fahatomombana. Le changement entraîne la déstabilisation. Rehefa miova ny fototry ny trano anankiray dia lasa déstabiliser le trano. Mety hoe tena mialatsiny fa mety hoe tsy afaka amin'ny safosafo anao anatin'le toriteny fa mety fa ny tena marina tian'Andriamanitra iorina tsara ianao. Fa raha vao iova ianao dia ho transformé
ny fiainanao raha iova miatsara ianao raha misy antsika tsy nanompo mihitsy ny hatramin'izay fa isaka ny tsindraindray ihany vao manompo miova ianao manomboka androany fa misy fiatraikany zay tena resa lahatra mihitsy ny fanompoana an'Andriamanitra dia misy fiatraikany hatramin'ny fiainana andavanandro mety mitenina manao pasteur satria mitady vola tena mifona tompoko a zay atao amin'ity fiangonana ity a dia zay mihitsy ny manome betsaka indrindra atao am-piangonana zay mamafy betsaka indrindra atao amin'ny fiangonana afaka nytaninareo ny mpino ato a misy fanatitra atao a fa ny fanatitra atao ato tsy alainay fa mifanatitra nampina hofatrano zay ary mbola manampy amin'ny hofatrano Andriamanitra vavolombelona izany ary zay a tena mangataka amin'Andriamanitra mihitsy zay mivady ho fitahiana ho amin'ny fiangonana misy fotoana mba vakin'Andriamanitra hoe mba misy zavatra kely reto mba homena amin'ny fiangonana farafa kely ny indroa isa-taona zay mizara zavatra ho an'ny mpino rehetra atao am-piangonana inefatra angatahantsika ary moa mihoatra an'izay satria zay dia ho fitahiana ka zay mahatsapa mihitsy ny hoe arakaraka ny amezanay dia vao maika zay tahian'Andriamanitra zay zany tsy tena mifona tompoko zay tsy pastera mpanataka mpino fa zay ny tena fitahiana zay tena fitahiana ao amin'ny fiangonana ary tena hitanay mihitsy ny hoe arakaraka ny amezanay amin'ny fiangonana vao maika zay tahian'Andriamanitra mitsangatsangana zao zay tamin'ny lundi de Pâques teo a dia mba nanao zay azonay atao zay mivady dia zay mba nandony mbola tsy tena mavita betsaka moa fa mba hoe mba ny atsasaky ny frais amin'ny mpino ny atohany fa mbola ho afo ny fotoana tsisy mandona ny arara hatramin'ny sakafo satria tena mahatsapa anay zay hoe tena arakaraka ny afoizanay vao maika hitahian'Andriamanitra dia zay koa mampianatra ny fiangonana koa afo amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria izao asa zao tsy asa amin'ny pasteur fa asan'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra hoe tiako asoavina mandrakizay reto olona reto fa manomboka androany ny fanompoana ndao tsika atao tsara fa rehefa instable ny fanompoanao dia instable no avinao ka ny fiovana zany dia miantso sy fahatomombanana akopy masonao dia averenao amin'ny fonao rehetra zao vavaka izao a fanahy masonao afaka averinao mafy amin'ny fandresen-dahatra ve fanahy masonao ampio a averenao amin'ny tokony ho izy a fa tsy mampety ny fiainako ny fiovana ampio a tsy ovaova ninina zavatra mitranga hitan'ny masoko reny sofiko aiza vela iovaova Andriamanitra dia akopy masonao fa hivavaka ho anao Andriamanitra anao ilay Andriamanitra mahafantatra ny hoavinay a fantatra ny androanay ary mahafantatra ny hoavinay misaotra fa nitondra anay teto ianao a ary nanasitrana anay mamerina anay amin'ny laoniny ianao saotra Andriamanitra ny amin'izany teninao zany mitonam-bavaka izay ho an'ireo mpiara-miasa mitonam-bavaka izay ho an'ireo mpino rehetrarehetra izay mety efa niova averenao amin'ny laoniny androany a hanovanao ao anay Andriamanitra hanova ny fiainanao hanova ny hoavinao anay Andriamanitra ary hanovanao ho tsara lavitra anay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen aty aminangy mijery hitanao a andramo amin'ny fiainana andavanandro io fiovana io tsy fantatra hoe mivarotra mofo ve ny asanao hoe mivarotra mofo anana sa mofo akondro ataonao tsara be ny mofo akondronao a ilaharan'ny olona mihitsiny fa eny
andramo ataovy ratsy ene io mofo akondro io e mbola ilahatra ve no lasa tsy ilahatra tsony karaha iangavianan'olona ilahatra sy ilahatra satria rehefa niova le mofo akondro zay le hoe hitanareo mofo akondro ny selesy misy an'izay selesy zay a izy io tena mpanao mofo akondro tena za aloha mbola tsy nihinana mofo akondro ny selesy fa malaza ary ny olona rehetrarehetra na tonga avy any a France ary izy de tonga ao amin'ny selesy hividy mofo akondro ny olona any amin'ny province de tonga milahatra eo daholo satria mahafantatra hoe tsara be ny mofo akondro ny aleloia fa raha manomboka miova fotsiny ny mofo akondro ny selesy io tena tsisy ilahatra tsony eo za tena miteny amintsika tsiraray avy a ho atsika mpivarotra manaova zavatra tsara ianao de ho hitanao jereo mampiavaka anao fa ho hitanao fa ny olona hitangorona ho eo aminao amen tena raha vao manomboka miova ny mofo akondro de miova ny chiffre d'affaires miorena tsara aza miova raha ho anao mbola tsy miorina tsara fa ndraindray ianao tonga ndraindray ianao tsy tonga ndraindray ianao varimbarina de ozy izy ny ten'Andriamanitra androany miorena tsara aiza miova de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe miorena tsara aiza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny ozy izy Andriamanitra mahereza mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo zao azy zao de tsy asan'ny pasteur fa asan'ny tompo tsy asan'ny koto zao fa asan'ny tompo na de misy koto ary ny anarako raha koto mirina teneny eo akaikinao mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo raha misy zany olona tokony ahefa be amin'ny asan'ny tompo de tokony zasy ianao za mahatonga nay tena super motive hanompo an'Andriamanitra mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria tsy fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo ianao tonga tetsy zao ny kely aina ho tahin'Andriamanitra manokana ane ianao ndao tsika hikely aina mandrakariva amin'ny asan'ny tompo soratsika an'Andriamanitra ny fotoana androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra tonga amin'ny fotoana zay ahafahantsika mandray an-tanana nyreto namantsika ireto a zay raisina mpandray a fanasan'ny tompo de ny afatra ho anareo dimianadady zao hoe miorena tsara aiza miova ny fiovana te higetehanareo dimianadary misy zavatra orenareo ato am-piangonana misy zavatra tsy mahafinaritra hita amin'ny masinareo te higetehanareo io fa aiza miova mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra miorena tsara aiza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo a manomboka androany ny firehetanareo androany a de aiza miova efa ndresantsika zay tamin'ny heriny tsy hoe nafana fo be tamin'ny fanomponan'ny tompo a ny rehatra tamin'ny fanomponan'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra de nandeha ny fotoana nandeha ny andro satria ny zavatra tsy nafinaritra de lasa ny enembotra lasa ny enangatsika fa mandrosoa foana amin'ny fanomponan'Andriamanitra de manasanareo ho raisitsika tanana zany izy zareo a
namatsika ireto a dia zay voanjo zany dia afaka mandroso aty ohatra zao a dia mba raisitsika ampite ahafantanana mafy a ho atsoina tsiraray avy ny anaranareo a dia atolotry izy moa zany mivadiko an'izay mbola tsy mahafantatra dia izy a hotonono ny anarany a hotonono tsiraray avy ny anaranareo dimy a dia za zany manolotra ny certificat. Andriamahery Joël. Teakitsika. Rasoary Malala Vavsoa. Rakotoary Nandrasana Sitraky ny Avo Mamy Aina. Rakotoary Nandrasana Fidèle Tinasoa. Rasoa Lalao Gerline. Falibe zay a fiangonana mandray anareo dimy anada ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo a dia mirary soanareo zay a efa be amin'ny asan'ny tompo a miorena tsara aza miova ary maefa be amin'ny asan'ny tompo a dia mikeleza aina fa tsy ho foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny Jesosy a tehaka mafo an' Jesosy sika ho an'izy ireo dia raha mba sitrakitsika dia atondro teny amin'izareo ny tanantsika kavanana fa mba hivavaka ho an'zareo tsika dia zay mba teny apetraka Andriamanitra ao am-ponao a dia hoeto ambavaka ho an'izy ireo fa afaka tsika tompo afaka atondrotsika ny tanantsika tompo Andriamanitra ao misaotra anao zay a ny am'reto namanay tsiraray avy reto a zay raisina mpandray androany sotra Jesosy fa ny tombondray ny olona ao amin'ny fanjakanao dia mangatak'izay a aoka mba hiorina tsara izy ireo fa tsy ova amin'ny fanomponanao ary aefa be amin'izao fanompona zao ho mpiara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra hitombo indray ny mpiara-miasa atao am-piangonana ataona fanan'olona maro an' Jesosy ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ny mba ampiasain'Andriamanitra ny tenanay ianao hitahirana izy ireo ninina zavatra oloalovany zareo a fitsapahana fizantoetra dia tena hoe ampio izy ireo hifikitra aminao a ary ahatra hatramin'ny farany a amin'ny fanomponanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a amen tehaka mafy ho an' Jesosy sika rehetra dia faly zany zay a mandray anareo a tonga soa ho isan'ny mpandray fanasan'ny tompo a
tain'Andriamanitra manokana nareo a mbola tsy mifarana amin'ny fotoanantsika fa mbola ao anatin'ny fanajana tsara an'Andriamanitra isika. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiditra amin'ny fandarana manaraka izay ahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo. Amaky ten'Andriamanitra isika ny fandraisana fanasan'ny tompo zany dia tsy fombafomba io a, tsy fomba am-piangonana fa fahatsiarovana manokana. Ary misy antony a, ary tsy maintsy tanterahana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Vakitsika ny Koritiana voalohany a, 12 ny 17 dia izao mivaky ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy. Koritiana voalohany a, toko faha 17 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo a izay natolotra ho anareo kosa. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy a, dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako a ho fahatsiarovana, izao ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka. Rehefa nihinana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rahako, izao ataovy a ho fahatsiarovana. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana no mihinana itony mofo itony sy misotro ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tomponareo a mandra-piaviany. Izany hoe ny fandraisana fanasan'ny tompo zany tsy fomba ampiangonana. Ataovy izao izy Jesosy ho fahatsiarovana. Ka ataovy ny fandraisana fanasan'ny tompo zany a dia ataontsika ho fahatsiarovana an'Andriamanitra, ho fahatsiarovantsika an' Jesosy. Dia rehefa mandray fanasan'ny tompontsika dia mila mitandrina, satria izao mivaky ny teny ato amin'ny Koritiana voalohany 12